Haleluya. Amen. Dia fampiaravanao nareo ndray izay ry havana izay anadazany amin'izao mivantana anio amin'ny YouTube amin'ny vidéo zany androany sabata fito amby roapolo ny volana aprily 2020 sy 2020. Dia misaotra ny tompontsika ny amin'ny hira teo. Mbola isy fanazavana fotoana ambany avy eo anazavantsika ny hira fa tena fanomezam-pahasoavana mihitsy nomen'ny tompo meny fanahy masina ho an'ilay olona zany namorona ny hira namorona ny tononkira fa tena feno tena hoe feno mafeny ny toriteny ny amin'ny fanarahana ny tompo sy ny fiverenan'i Jesosy. Mbola
mivavaka aloha tsika metratsika zao fotoana zao dia isaorantsika ny tompony izy satria verinaina salama sy matanjaka tsika ary indrindra gataka ny fanahy-masina anatrika sy araka amintsika eto. Endry Andriamanitra ray, ianao tokoa ny tomponay sy fandakanay eny araka ny tonkira teo dia faly tokoa ny fonay satria izotra mankany aminao izany ny anton'izao fotoana izao tompo izotra iaraka izotra ho any aminao dia any amin'ny fanjakanao any an-danitra ka dia izany tompo izao fotoana izao manatrehana tsirairay avy ary misaotranao indrindra raha velinaina sy matanjaka salama izay tafahoana tanteraka izao fotoana izao ianao irery ihany ianao no miasa amin'ny fomba rehetra tsy sakatry ny sainay amin'ny fikarakarana satria anao izao rehetra izao tsy zavatra tsy hainao tompo hatrany an-danitra ka hatratỳ amin'ny tany ka dia mamindrafo aminay mandrakariva ihany koa mba hibebaka izay ireo hifoana amin'ny fahalenenay tsy fantateranay nefa efa mangataka aminao sady dio mandrakariva amin'ny fonay araka ny iranay teo tompo mba ho faly izay satria mitady anao ho any aminao dia mangataka ny hery mbanao soa tio Jesosy ary indrindra rehefa nenao masina anatrika anay efa aminay mandrakariva ianao anatinay nefa mangataka aminao miasa ianao fanahy masina aminay dia miasa eto ary indrindra koa romponao maro izay mihaino naiza misy azy niza ao ka tsy hisy hoenay fa tsy ny feonao dia mitenena araka ny fombanao foana fa voliko ihany izay tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Amen. Dia izany dia raha ny tombokira fotsiny no iverenantsika hoe tsirairay avelona vakiana dia efa tovi-teny na efa hoe fampahiresana na fibebarana sady fa tena mahagaga tokoa fanavaozana mahagaga ozy izy izay mainy Jesosy ary fahazavany fanahy izay mahafa-po no nomeny Jesosy izany hoe tena hoe resaka fanahy foana izany fanavaozana ara-panahy izany no meny tompo izay manaraka azy dia ny fiverenana moa izany na refrain dia hoe hatramin'izao dia ndeha ny fitepon'ny foko dia ravo tokoa honenan'ny tompo Jesosy. Izay zany rehefa tena mitoetra anatin'ny fontsika Jesosy rehefa miaraka amintsika dia tokony ho faly ho ravo ny fontsika fa raha mbola misy fisalasalana raha misy alahelo misy fahapikiana dia indrindra moa izany misy fahotana izay ny bebantsika feo fahotana io tena hevitra mampisaraka ny tompo amintsika tsisy ny fifaliana tsisy ny haravona anatin'ny fontsika fa hibebaka tsika izany aveo afaka hibebaka ianao miaraka aminay amin'ny farany koa mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao ohatran'ny fampirenena izay raisy ny mpanompony dia isy vavaka fanoloran-tena sy fanavaozana fanoloran-tena ka dia maharetatra amin'ny farany fa eo amin'ny tompontsika androany dia samy andeha ahita anazy araka ny tonkira mbola tonkira moa izany fa resika hoe tena hoe ny fiainana dia siasia taloha fa raha tena hoe miaraka amin'ny tompo dia esorony ny fahotany dia hovaina ny fontsika izany hovainy mihitsy ny fontsika ary sasany ny fiainantsika dia eto moa izany tena mampatsahivana mandrakariva amin'ny fiaraha-mivavaka izao ataontsika izao hoe ho avy Jesosy dia tena hoe mitarika antsika eona amin'ny tompo izay ny tena zava-dehibe ny fiainantsika ety an-tany dia vita ety ihany fa ny tena zava-dehibe hoe tafiditra mandanitra ve tsika eona amin'ny tompo andiny fahefatra hoe tonga mamirapiratra fatra fiery miaraka ny fatra ka dia tsinjoko ilay vavahady ary mankao an-tanan-dehibe hoe tanan-dehibe izany anie no miady antsika mankany an-danitra izany izay ny tena antony andatsika mety mbola tsy tonga Jesosy dia mandary fahafatesana nefa lasa mamirapiratra io an'izay olona mino lasa famirapiratana io tsy fahafatesana ny anton'izao izy fa tena hoe anehoany voninahitran'Andriamanitra rehefa miaraka amintsika dia andiny fadimy hoe tsy miato mizotra makany tokoa ny diako hatramin'izao ho voataniko any ilay tompo soa Jesosy malala mao hitantsika fa na ny tonkira tamin'izany efa nataona tony ny forono tony tonkira tony fa izany efa ny finoana nanorona azy izany hoe ho any amin'ny Jesosy ho any amin'ny Jesosy ho avy Jesosy dia eo aminy ao amin'ny fanjakana eny an-danitra any ny ten'Andriamanitra ny bebantsika dia raisinao amin'ny Matio toko fahaenina aloha Matio toko fahaenina amin'ny hoe vavaka nampianarin'ny tompo na ataontsika hoe rainay izay an-danitra moa izany ny lohateny koa fa voakitsika
amin'ny andininy fahasivy sy fahafolo ihany novakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany dia mivavaha toy izao ihany hoe rainay izay any an-danitra ho hamasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Izany dia tena vavaka amin'ny teny malagasy hoe aiky vava zany aitsy anjery, fa efa azavaina matetika hoe inona moa tena tiany lazaina amin'izany, inona tena dikany. Dia Jesosy mihitsy zany nampianatra tamin'izany hoe koa amin'izany no sisy mivavaha toy izao ianareo rainay izay any an-danitra. Ny lazaina zany dia mivavaka amin'ny ray izay any an-danitra. Io ray io tsy etỳ an-tany. Raha miteny an'izany angambany dia tonga dia mahatsiaro azy nareo amin'ny zavatra nisy tamin'ny faraparany ny amin'ny nahafahisan'ny mpitondra fiangonana lehibe moa izany hoe lehibe amin'isa eto an-tany, fa misy miteny mihitsy hoe ray etỳ an-tany ny olona, fa ny tena tadiavina Jesosy ary miteny hoe rehefa mivavaka dia ray any an-danitra. Be dia be ny mivavaka amin'ny olona, mivavaka amin'ny ray etỳ an-tany, mivavaka amin'ny reny etỳ an-tany, mivavaka amin'ny sampy, mivavaka amin'ny vato, mivavaka amin'ny hazo. Fa tena mampalahelo zany fa Jesosy mampianatra hoe ray izay any an-danitra no ivavahantsika. Izay zany ivavahantsika raha mbola anatin'ny fivavahana miantso ray na reny na zavatra hafa etỳ an-tany etsika na any an-danitra ary misy ohatra ny masoandro ny kintana any an-danitra iny. Fa eto zany Jesosy dia miteny mihitsy hoe ray any an-danitra izay ihany no ivavahana. Dia inona izy hoe ho hamasinana eny anaranao, io zany mamasinina. Izay fotoana tanjona hanamasina ny anaran'ny ray izay any an-danitra, izay masina ihany no sisy no ahita anazy. Fa tsy masintsika ho hamasinina amin'ny teny izy, tsy atao amin'ny teny fotsiny. Mety ataontsika amin'ny fo fa tena atao amin'ny fiainantsika mihitsy. Amin'ny fiainana anatin'ny sy ivelany hoe hanamasina ny tompo za fa madio ny foko, tsy maninona mihitsy fa ny foko dia madio, fa ny fihetsiko, ny fitafiko, ny fanaoko andavanandro tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa mitovy amin'ny olona rehetra ihany. Angambany ataoko hoe na antsika miresaka izao angambany io mahagaga ihany hoe zany hoe dia entina hoe hanamasina an'Andriamanitra. Ny fivavahana maro sa manaraka reportage moa zany no hitantsika, fa tena maro mihitsy ny fivavahana, tena manao fanompotsy amin'izany. Tena mitady hevitra mihitsy izy amin'ny fomba hoe hanatsarana an'ilay fepon'ny zareo, ny fitafiana, ny fomba fanao, ny muzika, dia tena manompo mihitsy. Kanefa ray tsy Andriamanitra tena namorona lanitra sy ny tany ivavahan'ny zareo. Reny tena hoe manamasina ny anazy zany, ka tsika izay manaraka an'i Jesosy Kristy izay miteny amin'ny hoe ray any an-danitra no ivavahantsika zany, satria izy koa zany dia zanak'Andriamanitra, izy mihitsy ilay Andriamanitra, dia ahoana ny endrika hanasinantsika azy. Hoe raha namasina ny anarany tsika, tsy tenenina foana hoe mamasina ny anarany zany eo am-bava fotsiny, fa tena amin'ny fiainana isanandro. Ka izay ny bebahantsika. Raha tsy madio tsika, raha tsy tanteraka eo anatrehany dia resaka fotsiny zany no ataontsika amin'ilay ho hamasinana ny anaranao na haitsika tsy anjery ary io toy ny mivavaka io zany. Andininy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny an-danitra. Izay any etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra, io zany dia mila fantarina koa hoe zavatra rehetra miseho any etỳ an-tany dia efa misy any an-danitra any. Io zany ampatsahivina satria voateny matetika ny hoe fanahy. Ny ara-panahy, misy ny zavatra ara-panahy amin'ny teny gasy izy matetika atao hoe ara-nofo na hoe ara-material, fa amin'ny teny frantsay moa zany mety mahazatra antsika hoe materiel sy spirituel. Hoe tena hoe misy io any an-danitra dia resaka ara-panahy. Fantatsika tsara raha mahafantatra ny atao hoe Jerosalema vaovaontsika, dia misy Jerosalema izay efa misy etỳ an-tany ity, fa misy Jerosalema ara-panahy izay any an-danitra any. Dia ilay Andriamanitra ivavahantsika, Andriamanitra fanahy izay any an-danitra any no mahita antsika, mihaino antsika zany. Fanahy zany no resahana, izay mahatonga anazy hoe atao anie ny sitraponao tahaka ny etỳ an-tany, sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Zany hoe any an-danitra any efa misy, tsisy mahita any an-danitra, ara-panahy any. Dia sitrapon'Andriamanitra any an-danitra any no entsika ivavahantsika etỳ an-tany zany mivavaka ala-panahintsika. Izay na dia ny aretin'io ary, aretin'io Jesosy ohatra be dia be raha mamaky ny tenitsika, fa
efa misy olona na entina jamba na kilemaina dia samy Jesosy amin'ny ara-panany anasitrana azy. Misy ny fanasitrana raha ohatra hoe fanafody na ohatr'izany fa na dia aretina amin'ny vatana dia tena sitrana ara-panahy ary asio amin'ny tompo izany amin'izao fiarahan'izao izany satria efa any amin'izao ela misy miteny foana hoe amin'izao ny andro faran'izao no anehoany ny voninahiny. Tsy izao ihany izany fa hatramin'izay efa nafiseho Andriamanitra fa misy ny ara-panahy dia misy ny ara-materiela izany amin'ny teny gasy izy matetika hoe ara-nofo. Ara-nofo izany ilay nofontsika izao no resahana fa na ny vatantsika na ny zavatra hitantsika etỳ amin'ny tany etỳ ary na ny horohorontany io ary. Rehefa tonga amin'ny fanahy masina ny teny tamin'ny vao nivakiana nampiarezona tamin'ny herinandro teo, nanolotra ny fanahiny Jesosy tamin'izy io faty dia tsy nanolotra ny eny izy fa ny fanahiny atolony. Hoe nanolotra ny fanahiny izy. Tamin'izy nanolotra ny fanahiny dia nisy horohorontany. Izany hoe ilay fanahiny Jesosy natolony dia mampisy horohorontany dia miaiky mihitsy ilay kapiteny sy miaramila ny ambiny hoe tena marina tokoa fa zanak'Andriamanitra ity lehilahy ity. Izay izany mila fantarintsika hoe ity Andriamanitra ivavahantsika ity neka Andriamanitra fanahy dia izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mino aloha fa misy Andriamanitra ary fanahy Andriamanitra izany dia izay koa ilay Jesosy Kristy maniraka amin'ny fanahiny. Beda be mihitsy ny fomba fiasan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalan'ny faminaniana, amin'ny alalan'ny fampasahivana amin'ny saina, ny fitarihana rehetrarehetra. Beda be ny fidina vavolombelona hitantsika sy henontsika any amin'ny YouTube any hoe misy ny fanahy masina na any hatrany an-danitra ka hatretỳ an-tany. Ka izay izany no hibebahantsika raha mbola tsy mentsika, raha mbola mierikerika misalasala, tsy manana an'ilay fifaliam-po araka ny tononkirana ilaina teo dia fotoana izao hibebahantsika, hibebaka tsika ireo mifono amin'ny tompo mba tena ho tafaray aminy ara-panahy. Izay izany nampaharezona antsika foana ara-panahy. Dia ny teny alohan'ny tena hibebahantsika hifono antsika izany dia raisitsika ny amin'ny Romanina toko faha 12 ny andininy voalohany sy faharoa. Ny Romanina toko faha 12 andininy voalohany sy faharoa. Atao amin'ny baibolika izy dia misy lohateny mihitsy hoe amin'ny Jesosy hoe ny fiainana vaovao. Koa amin'izany mangataka aminareo aho ry rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo tenanareo ho fanatitra velona, masina, ankasitrahan'Andriamanitra fa ny tompom-pivavahana tsara ataonareo izany. Aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao fa miovaha amin'ny fanavaozana ny saina mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no tanteraka. Izay izany araka ilay teny tononkira teo dia tena hoe misy fanavaozana. Miaraka amin'ny tompo dia havaozona tsika anaty ivelany indrindra ara-panahy. Eto izany Paoly no miteny tamin'ny Romanina tamin'izany hoe koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra. Mangataka ny famindrapon'ny tompo tsika, mangataka ny famindrapon'Andriamanitra ilay ray eny an-danitra teo, ilay ray masina ara-panahy teo mba hatolotrareo ny tenanareo sy izy ho fanatitra velona. Jesosy nanolotra ny ainy ho fanatitra velona. Efa fantatsika izany amin'ny tamin'ny nandorany tenany tamin'ny andron'ny Pasika nankalazaintsika teo, fanatitra velona masina. Hitantsika efa velona foana ilay fahamasinana eto. Mila hoe inona ilay masina, tsy amin'ny teny fa tena amin'ny fiainantsika mihitsy izany dia ankasitran'Andriamanitra izy. Fanatitra velona, fanatitra masina satria misy faingana izy dia hoe fanatitra ankasitran'Andriamanitra. Inona moa izany? Dia inona ilay fanatitra izany? Dia misy teboka faingo izany hoe dia izany ozy izy dia fampivavahana tsara ataonareo izany. Izany tena fampivavahana ny fanatitra. Fanatitra izany dia ny fifonana, fibebahana dia fanoloran-tena ho an'ny tompo izany dia fahamasinana. Andininy faharoa amin'n'arana Jesosy hoe aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao fa miovaha amin'ny fanavaozana ny saina. Hitantsika be dia be zavatra miseho amin'izao tontolo izao. Tsika izany indraindray mieritreritra araka ilay teny teo hoe zavatra ara-panahy io mivavaka ary zareo mianatra an'Andriamanitra fa rehefa tena mandinika ianao izay hoe mila mahafantatra ny tenan'Andriamanitra. Rehefa mandinika ianao hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tokoa ny zavatra rava. Tena izany tokoa ny voasoratra amin'ny tenan'Andriamanitra. Araka ilay teny teo hoe Andriamanitra no teny Jesosy mihitsy no miteny raha hoe manara-dia an'i Jesosy ianao izany kristianina
dia Jesosy misy ny teny hoe rehefa mivavaka ireo hoe rainay izay any an-danitra ho amasinany iny naranao tsisy afa-tsy any an-danitra dia ray dia any an-danitra ray ihany no raintsika fa misy ray hafa na eny hafa toninao etỳ tany dia mila mifona izany hoe havaozina ny sainao sy izy aza manaraka ny fanao izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Izany hoe noho hibebahantsika izany aokantsika hangataka ny tompo mba ho havaoziny koa ny saintsika hameny fanava vaovao izy saina vaovao dia izay tsara hozy izy sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no tanteraka. Izany efa avenina amin'ny tenan'Andriamanitra koa tsisy tanteraka raha tsy ny tompo rery ihany Jesosy rery ihany tanteraka ary efa tonga tanteraka ny vonoana hozy izy rehefa reto zavatra reto hozy izy ny lehibe indrindra fitiavana ny vonoana ny fanantenana ary ny fitiavana ny fitiavana ny lehibe indrindra dia izany hozy izy no ho tanteraka izany rehefa tonga any an-danitra any vao tanteraka izany ka izany no hivavahantsika hifonantsika ny tompo andeha handohatsika hibebaka hifony anatrehan-doha raha mbola manaraka ny fanao izao tontolo izao tsika hoe tsy maninona fa izay ny fanaon'ny olona dia fotoana izao ho avy Jesosy ho tafiditra ve mety ho avy izy raha ho avy izy rehefa avy eo na amin'izao fotoana izao anisany mampakarina hoe tsika fa izay masina dia tanteraka mendrika ihany izany no hiakatra ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka dia andeha tsika hifona hibebaka amin'ny tompo ary maharitatra amin'ny farany satria avy eo izany mbola hisy fampiharezana sy fivavahana raha mbola tsy nanolotena ho an'ny tompo ianao na hanavao ny fanoloran-tena. Raha tsika tompo andao alika isika. Ry Andriamanitra iray, ry Andriamanitra masina indrindra any an-danitra, ndresy izay tompo manatona anao amin'ny fanefetena, maheno ny feo, maheno ny teny, ny tononkira dia mahatsiaro fa tsy misy fifaliana tompo, tsy misy fifaliana amin'ny fonay satria mierikery izay ary matahotra ny zavatra misy atsika amin'izao tontolo izao variana amin'izao fiainana izao Jesosy hitanay zavatra misy rehetra noho ny tsy fahalalànay noho ny famafisan'ny fonay dia manaraka amin'ny fanao izao tontolo izao Jesosy efa tsy araka ny sitraponao izany eny na dia ny zavatra hitan'ny masonay ary mahita ny zavatra maro izay mihazakazaka te hijery ny vaovao manaraka ny vaovao efa vaovao tsy araka ny sitraponao fa hitarika anay any amin'ny fahaverezana ary hitarika anay amin'ny elo any amin'ny hafa be Jesosy ny zavatra hitanay amin'ny televizion, ny amin'ny fiainanay, ny amin'ny manodidina anay dia mifona aminao sady mifona aminao raha mijery tsy araka ny sitraponao. Izany koa dia mitondra fisainana ao anatin'ny fonay manala ny finoana, manala ny fierikerena rehetra, mampiditra ny fierikerena rehetra ao anatinay ka dia mifona aminao sady ny amin'ny masoko Jesosy mifona aminao ny amin'ny masonay tsirairay avy. Sasao ny fijerinay Jesosy, sasao ny fijerinay mba tsy ho fijery tahaka izao tontolo izao fa havaozy manomboka izao iarahanao soa mahay manavao, iarahanao soa narosakoatra ny azo fijaliana ampy hanavao hanadio hanova ny fijery, hanova ny masonay Jesosy maso mba hijery anao ilay any an-danitra, ianao ilay ray any an-danitra, ianao no tokony ao masinay andro aman'alina ka dia mifona aminao raha tsy mahay mijery ny tompony masonay tokoa any an-danitra ka dia mifona aminao izay tahaka izany koa ny hitondrana sady koa ny sofina mandeha zavatra maro, betsaka ny fampianarana, betsaka ny zavatra heno ny amin'ny zavatra misy ela tontolo izao tompo betsaka ianao eto no mampianatra anay, ianao ilay tena zanak'Andriamanitra, ianao ilay zanak'Andriamanitra naharo ny lanitra sy ny tany, ianao ilay tany am-boalohany, ianao efa taloha indrindra, ianao ilay teny tonga nofo nefa izay dia maheno zavatra hafa, maro ny zavatra henonay ka dia misalasala ny fonay, misalasala ny sainay Jesosy dia mifona aminao ny amin'ny zavatra heno rehetra mahatonga fisalasalana, fierikerena, fihaimorana sy finoana indrindra ao anatin'ny fonay ka dia mifona aminao diovy ny fiainanay tsirairay avy, diovy ny sofina Jesosy diovy ny sofiny tsirairay avy, sasao amin'ny ranao soa ny sofinay
mba hadio mba tsy haheno izao zavatra ety amin'izao tontolo izao Jesosy. Maro zavatra henonay koa ny ady, ny loza, ny zavatra maro mahatonga alahelo ampiaserana anatin'ny fonay esoro izany satria izany rehetra izany diovina. Mangataka ny ranao soa satria ny ranao ihany manadio ny sofinay, manadio ny masonay mba tsy hijery afa-tsy ianao, mba tsy heno afa-tsy ianao Jesosy. Izany fampianaranao, ianao mampianatra anay ny teninao Tompo, ianao anay fahalalana, fahaizana mamaky, fahaizana mandinika, ary indrindra araka ny teninao teo fa ilay fanahy masina, ianao ilay masina, rehefa ianao masina no tena manazava, mampianatra ka dia hiala amin'ny fahazavan'izao tontolo izao ilay Tompo. Raha hiaona aminao tokoa ka dia mangataka aminao Tompo, diovy amin'ny ranao soa ny tananay koa, ny tananay nandray, ny tananay mihazakazaka mandray sy aminao Jesosy. Diovy ny tanako, diovy ny tanany tsirairay avy. Dia indray izay Tompo dia manaonao foana amin'izao fiainana izao ka aoka tsy ny tananay izany nanakana ny iaonanay aminao araka ny tononkira teo, fa hiaona aminao any an-danitra any. Izany any ianao no miandry anay Tompo ka aoka ny tananay adio, adio Jesosy, adio amin'ny fiasa rehetra, amin'ny fanday rehetra, amin'ny zavatra atao ho araka ny siaponao irery ihany. Ka dia mangataka ny ranao, ilay ranao irery ihany manadio ny tanako, manadio ny tananay tsirairay avy. Mba tsy ny tananay Jesosy no sakana, tsy ahitanay ny voninahitra ao, tsy hiaonanay aminao. Entina aminao koa ny tongotray satria ny tongotray izany no mihazakazahanay araka ny efa teninay teo fa ny mihazakazaka izay Jesosy manaraka izao tontolo izao dia hita ny zavatra miseho, eran-tany, amin'ny manodidina efa matetika dia mitondra anay amin'ny fahaverezana, mitondra anay amin'ny fahalotoana, amin'ny faharatsiana ny alehan'ny tongotray. Dia mangataka aminao Jesosy, diovy amin'ny ranao soa koa ny tongotro, diovy amin'ny ranao soa ny tongotray mba handeha afa-tsy ny lalanao irery ihany dia midianao Jesosy, midianao irery ihany ilay eto izay ianao entiny ny lalana mankany an-danitra, malaraka ny mankaty mandeha amin'izao tontolo izao fa ety ampianaritra Jesosy handeha amin'ny lalana ety, lalana tery izay tianao andehananay amin'ny fahamasinana tokoa satria tahaka ny any an-danitra, masina ny any an-danitra ozy ianao ka izay masina irery amin'ny tafiditra izany ka dia aoka izay ho masina ety an-tany ety amin'ny alehanay rehetra, ny amin'ny raisinay, ny amin'ny enonay, ny amin'ny fiteninay koa Jesosy, entina aminao ny fiteny eny amin'ny vavanay, ny olotray, ny lelanay miteniteny foana, betibety foana koa, fonana aminao raha misy tsaratsarana, fanamarina tena dia mifono aminao, ny amin'ny fiteninay tsirairay avy, ny amin'ny fiteniko Tompo dia fonako aminao foana amboary arôzy, ary indrindra mangataka ny faninao masina, mangataka ny ranao Jesosy hanadio ny tenako mimolotro, ny tenako manontolo mba tsy handoto, mba tsy hanakana ny fionako aminao arahira amin'ny fifaliana Jesosy mba tsy teny ratsy, teny maloto ny voaka fa tena fiderana fanomezam-boninahitra anao. Ka dia misaotra Tompo amin'ny ranao soa manadio, misaotra satria ny ranao manavao ny fisainanay, manavao ny fonay, havaotrinao tokoa ny fisainanay tsy hanaraka ny fisainan'izao tontolo izao sy ny fanaon'izao tontolo izao ka dia misaotra manavao Tompo ianao irery ihany mahay manavao, manome anay ny fahamasinana, ny fahamarinana, hitondra anay amin'ny marina, ianao ilay fahamarinana, ianao ilay fahazavana ka dia manazava anay, manamarina anay Tompo. Misaotra indrindra ilay ranao teo amin'ny hazo fijaliana manadio amin'ny manavao ka izany no sotroina ny ranao Jesosy, misotro ny ranao, ny ranao irery ihany no hanadio ny ao anatiko, misotro ny ranao Jesosy, hanadio ny ao anatin'ny taovako manontolo, ny ranao manontolo satria anao rehetra koa torana amin'ny ranon'i Jesosy, inona endrika aretina, inona valana aretina, inona tsimoka aretina amin'ny taovako ao anatin'ny tenako, torako amin'ny ranon'i Jesosy, torako amin'ny ranon'i Jesosy Kristy, inona izay tsy aminao rehetra ao anatin'ny tenako, ao anatin'ny fisainako, ao anatin'ny fiainako rehetra. Mangataka ny ranao Jesosy hanadio ahatanteraka, hanadio ahatanteraka ilay ranao no sotroko, ilay ranao no angatahako hikoriana ao anatiko, hikoriana ao anatin'ny foko ka dia hanavao ny fisainana, hanavao ny fijery, hanavao ny fiaino rehetra, handeha araka ny sitraponao irery ihany ka dia adio, manadio ny ranao Jesosy, ilay ranao tokoa tena manadio ilay ranon'ny zanak'ondry,
manadio ianao tokoa efa miseho petraka eo amin'ny seza fianganana ho any an-tanitrano mba te eo aminao saika dia dio tanteraka sasoamarana sovakely koa dio izay ho afa-pahotana dia misaotra satria ampy manadio tokoa ny ranao ampy manadio ianao tompo ka dia ho saza ianao miteny aminay sahia ijoroa roa amby devolo izy ianao dia nitositra anareo izy ka dia hitsangana indray izay Jesosy hitsangana satria efa diovinao efa namela helika ianao ka dia hitsangana izay androaka ny asan'ny maizina koa ny asan'ny devoly dia mamperikerika ny asan'ny satana mpamitaka mpandaika dia roahana amin'ny anaranao Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta androahana ny devoly satana devoly mpamitaka devoly mpamiperikerika satana ela menarana ela menarana tranainy devoly ny dragona Lucifera sy ny belika fomba rehetra tiako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala ny hafaliana rehetra tsy hanjaka amin'ny tenako tsy hanjaka amin'ny fanahiko tsy hanjaka amin'izao asa fanompony izao tsy hanjaka amin'ny ankorako amin'ny tokantrano fa dia tiako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mifoka ny satana miala ny devoly mpamitaka devoly mpandainga devoly mpamperikerena rehetra devoly mitondra tahotra tsy mitondra fifaliana mitondra famperikerena ny fahasalambatsy ny tsy finoana tsy fahalalana ny ten'Andriamanitra devoly ny tsy fahalalana devoly ny fakambona tsy fahasotoana rehetra ny tsy fahaizana mivavaka tsy fahasotoana mivavaka mitady an'Andriamanitra dia tiako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any faniny rehetra fa ny asan'ny devoly ny famperikerena devoly ny famperikerena nina fitaka tamin'ny satana milainga tamin'ny satana devoly mpandainga satana mpamitaka roako amin'ny anaran'i Jesosy nareo tsy hanakely amin'ny tena tsy hanjaka amin'ny fiainana tsy hanjaka amin'ny ankonako tsy hanjaka amin'ny sao asa fanompony izao ny asan'ny devoly satana roana amin'ny anaran'i Jesosy devoly mpandainga devoly mpamitaka devoly ny fampisarahana devoly ny mpanakorotana amin'ny endriny samihafa roana amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly mitondra aretina inona endrika aretina roana amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny tena amin'ny vatana amin'ny fiainana rehetra ny ankorana amin'ny fianakaviana koa amin'izao fiasa mpanompon'Andriamanitra nizaniza mitady anao Jesosy mibebaka nifona taminao dia roana amin'ny anaranao ny devoly ny aretina devoly mpampierikerika rehetra ny devoly ny fahafatesana mivoaka ny devoly ny fahafatesana tsy hanakely tsy hanapahefana tsy hanjaka amin'ny fiainanay tsy hanjaka amin'ny tenako fahafatesana efa risika amin'ny hazojaliana rehetra satana devoly ny fahafatesana miala amin'ny anaran'i Jesosy devoly ny loza figasana loza kasain'ny satana roako amin'ny anaran'i Jesosy loza amin'ny fitadiavana amin'ny fiainana rehetra amin'ny ankonana amin'ny fanontona roana amin'ny anaran'i Jesosy ny endrika loza tiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivoaka ny hafaliana rehetra nareo satana miala ny devoly mpanakorotana rehetra devoly ny fampisarahana devoly ny famperikerena devoly mpanakorotana devoly mpandainga ny fampisaviana devoly ny mpampisavy ny karan'olo ny zava-bavindrano roana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivoaka tanakely tanapahefana amin'ny tenako amin'ny ampiainako roana amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly fampahantrana rehetra devoly tsy hidirany fitahiana devoly fanakarana ny voninahitran'Andriamanitra amin'ny fiainanay amin'ny asan'Andriamanitra roana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tanakely tanapahefana ireo satana tanakely tanapahefana ny devoly roana amin'ny anaran'i Jesosy tanakely amin'ny fiainanay tsy hanjaka amin'ny fiainanay fa ndrahan'i Jesosy mandrakotra ndrahan'i Jesosy mandoro ndrahan'i Jesosy miasa ny fanahy masina mitoetra ny fanahy masina mandoro miasa mandrakotra ka dia misaotra tompo fa miasa misaotra mandrapa ianao ny mandrapa ianao ny miasa ka dia manahy masinanay tompo manahy masinanay tehirizy ambany ilatra izay dia misaotra indrindra satria miasa ianao fa tsisy mahasakana ianao rehefa miasa ianao satana sy ny devoly dia efa resy any amin'ny fariana rehetra fa ny devoly satana ny zaza ny satana rehetra mpandaika sy mpamitaka mpamiperikerika rehetra ka dia mangataka ny ranao Jesosy angatao ny ran'i Jesosy angatao ny ran'i Jesosy andrakotra ny tenanao mandrakotra ny tenantsika tsirairay avy mangataka ny ranao Jesosy rakofy ny ranao ny ankonako ny tokantranoko ny fananana rehetra ny asa fanompona zao asa zao rakofy ny ranao Jesosy ny ranao mandrakotra ny ranao momba ny ranao Jesosy hitahiry ny ranao hiasa amin'ny asa rehetra amin'ny fanompona indrindra iseho ny voninahitra Jesosy hamangy ny olona rehetrarehetra niza manafika niza mihaino an'izao fotoana izao dia ranao hanafaka tokoa hanavao ny fisainana hanavao ny fijery hanavao ny fiainy sy ny fanao rehetra manomboka izao olombavao Jesosy ianao ny asa ianao ny iseho
ny voninahitra ao nisy eo Jesosy isika mponao tanteraka hatramin'izao ko mandrakizay misaotra ny tompo misaotra Jesosy misaotra amin'ny ranao mandrakotra misaotra ny ranao manadio sy manavao dia voninahitra ho anao irery ihany misaotra mamelamelo-pay misaotra manavao anay Jesosy dia manatrihanay mandrakariva manatrihanay indrindra mangataka anao fotsiny mangataka ny fahainao masina ho aminay rehefa nay araka ny teninao tao hatrany an-danitra ka hatratỳ an-tany ianao rehefa fenonao ny fanahinao masina dia very tika nivarika anatrehan'ny tompo mba mangataka ny fanahy masina efa eo amintsika mandrakariva izy fa tanteraka eo anatrehantsika dia efa mameno antsika izy iza mandray an'i Jesosy manaiky an'i Jesosy ho tosy dia omeny ilay fanahy masina koa nefa dia angatao izy mbola meno anao hitarika anao hitarika antsika manova ny fiainantsika ny fijery ny fiteny ny fombantsika fanahy masina irery ihany mahay manova tsisy mahay manova izany ka dia angatao ny fanahy masina eny fanahy masina tongavy ianao hidiny ianao fanahy masina fenoy ianao zay fanahy masina fenoy ianao fanahy masina anatehanay tsirairay avy niza naiza miantso anao amin'izao fotoana izao manaika miaraka aminao dia ianao aniraka amin'ny fahainao masina ilay fanahy mpanazava ilay fanahy manorin-tsaina ilay fanahy fahamarinana ilay fanahy taridalana ianao fanahy masina hanova izay tsy anao rehetra lala izay tsy anao rehetra tendreo ny vavanay tendreo ny mbolosay ny masonay ny sofinay mba tsy hena mba tsy ny feonao irery ihany ianao ilay fanahy masina mamandry mba fantatra anay amin'ny fomba samihafa ny alalan'ny nositra ny alalan'ny faminaniana ny alalan'ny tsindimandry amin'ny alalan'ny fijery manolo-tsaina hibitsika ianao miteny aminay ianao amin'ny fomba tsy takatry ny saina fanahy masina tongavy ianao tongava mandrakariva iseho aminay fenoy ianao zay mitobaka ka dia seho voninahitra ao amin'ny ataonay niza mandray anao eny tompo dia seho ny voninahitra ao amin'ny fiainanay ilay fahainao masina tokoa mamirapiratra tonga mamirapiratra eny tompo ho faty ny tenanay ety amin'izao tontolo izao fa fanahinao masina ilay fahainao masina no mamirapiratra ao anatinay manomboka izao ka dia seho ny famirapiran-tavanao amin'ny fiainanay ianao no mamirapiratra izay etry fa ianao fantatra mamirapiratra amin'ny fiainanay dia misaotra fanahy masina misaotra manova misaotra manavao misaotra mitaridalana manolo-tsaina misolo vava koa indrindra ianao no miady hozy ianao fa izay angina ary amin'ny adina rehetra naiza n'inona endrika ady atrehanay ety amin'izao tontolo izao dia ianao no miady ho anay tompo dia misaotra satria mandresy izay manana anao mandresy izay Jesosy mandresy izay manana anao ilay Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana nandresy ny asany maizina asany satana efa resy ka dia misaotra satria mandresy izay manana anao fanahy masina manana anao izay ray any an-danitra dia tehirizo izay tompo tehirizo ambany elatra ao ary indrindra raha mbola eny ny teninao eny ny fampahirizana oka ianao mampafantatra anay koa amin'ny alalan'ny tamponao dia sitraponao rehetra dia misaotra namangy anay teto misaotra namindra fo misaotra fanahy masina mameno anay mandrakariva ka dia iseho ny voninahitra ao Jesosy ahiry anay ianao amin'ny lalana ahitanao any an-danitra misaotra miasa misaotra mamaky vavaka voninahitra ho anao irery ihany dera sy ny asa ka dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany dia raina mandrakizay anaranao tompo aleloia amen. Amen. Dia rantompontsika ny amin'ny teny izay efa nomeny debatsika teo tena mifoana sy mibebaka tamin'ny tompontsika dia izy tokoa mamindra fo tsy hiverina amin'ny foana ny teny fa tena hiasa hanadio antsika hanavao ka dia angatao mandrakariva ny fanahy masina izany hitoetra ao anatintsika mba tsy ho tavela antsika isika amin'izao andro fara amin'izao efa ho avy ny tompo ka dia asay miomana mandrakarivantsika mba hiona aminy. Misaotra ny tompontsika meko ny mama Felisia izany ny toy ny fotoana na moa izany dia efa manao velomana rosaty sitrapon'ny tompo dia mbola mihaona eto isika amin'ny heriny tahaka izao manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia. Amen.
Amen, amen. Alléluia, alléluia. Saotra Jesosy tsika dia misaotra zokelika ny amin'ny fampebahana teo. Dia mbola fahaliana arabanareo tsiraray avy ao amin'nara Jesosy tompo dia voninahitra ho an'i Jesosy. Teo ilay daty anio diso ny teny zokelika izy 27 fa 26 tsika anio. Zapata 26 tsika anio. Dia saorana tompony amin'ny fampibebahana mialatsiny satria farona kely ny feoko amin'ilay andro mafana mangatsiaka dia farona kely ny feoko fa ny tompo anamboatra ny feo amin'ny asan'Andriamanitra eto. Dia nendoko koa ny fandarana teo fa ohatran'ny kasosoka ilay izy, tsy haiko nareo mihaino manaraka na ohatr'izay, fa mikasosoka ilay micro ka tsy haiko hoe izaho koa ve miteny izao koa ve mikasosoka, tsy haiko fa ingany mba ilamina tsara ilay asan'Andriamanitra mba are tsara ianareo satria mampalahelo raha ohatra ka hoe tsy are tsara ny amin'ny fitaovam-baketonareo. Amen. Dia isaorantsika ny tompo ny amin'ny mbola ahafahantsika mivavaka toy izao, isaorantsika azy lehibe izany. Dia anivontsika izany handray tenin'Andriamanitra anankiray izay ny tenin'Andriamanitra raisitsika. Ny fanahy masina moa no mameno teny fa izay miadà dia fitaovana fotsiny ihany. Dia ny teny nomeny fanahy masina teo dia teny mampieritreritra tokoa amin'ny zavatra miseho eran-tany izany amin'izay fanandro ianantsika izao. Ka alohan'izay dia mangataka anao aloha izaho mivavaka amiko satria tsara ny mivavaka, mahafinaritra ny mivavaka. Dia mangataka anao hoe ara-vavaka amiko hametrahantsika izao fotoana izao anatrehan'i Jesosy tompo, hivavaka isika tompo. Jesosy tompo misaotra mankasitraka anao. Midera Jesosy satria ianao efa nampibebaka anay. Ianao koa tompo no nandefa ny anjelinao ary ianao koa tompo nanome ny ranao tompo nandory ny fahavalo rehetra. Misaotra Jesosy ny amin'ny teny izay efa tonga teo Jesosy mankasitraka indrindra anao. Sao izay Jesosy dia tonga ny amin'ny fotoana enona iny teninao, teny fampahirezana fanahy masina ianao no hitondra izany, ianao koa mbola mpibebaka anay koa amin'ny teninao satria zava-pony izay, zinona moa izay. Ka mangataka aminao fanahy masina handray ny kontrola ny tenako manontolo. Oka ianao hiteny amin'ny alalako fanahy masina satria fitaovanao trano kely bitika dia bitika eo anatrehanao fa ianao ilay lehibe indrindra fanahy masina. Ka oka ianao no hiteny amin'ny alalako. Amboary izay tsiraray avy fanahy masina mba tsy vazivaziny amin'ny fananay. Oka ianao hikasika ny olonao tsiraray avokoa izay manaraka eto na koa ny mbola hiaino rehefa ohatra vita izao fotoana izao. Fanahy masina ho amboary ny tsiraray avy kasio izahay mba tsy vazivazy ka tena hanokatra ny masom-panahinay ka tena ahitanao tokoa Jesosy ary naradianao mba hanajanao Jesosy satria mandalo izay ety vetivety dia lasa izay tao amin'ity tany ity. Ka mangataka aminao Jesosy ny fanatrehanao, mangataka aminao Jesosy any fiasanao aminay tsiraray avy, ka misaotra tompo ny voninahitra dia ho anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra izay ankehitriny ary mandrakizay doria. Amen, amen. Saotra ny tompontsika, saotra ny Jesosy lehibe tsika ny amin'ny fitiavany antsika satria tsika mbola afaka mare tenin'Andriamanitra, mbola afaka tsika mivavaka ihany koa ary mbola afaka tsika tena hoe miverina aminy satria marobe ny olona efa tena hoe tsy afaka verina amin'ny tompo intsony, tena marobe dia marobe. Ny teny izany nomeny fanahy masina anio mangataka teny dia tonga tao amin'ny Timoty voalohany izany no nisokatra izany ny Baiboly. Sokatra teo amin'ny Timoty voalohany dia no nisokatra izany ny Baiboly io dia nisokatra izany eo amin'ny Timoty voalohany eo amin'ny côté misy ilay ahitana toko 5 izany, tsy haiko ohatrany ahoana ny Baibolinao. Dia jery izany hoe isa raha tenin'Andriamanitra tiany fanahy masina omena antsika izany dia toko 4 izany, Timoty voalohany toko 4 izany no nomeny fanahy masina. Timoty voalohany toko 4 nomeny fanahy masina dia misy moa verset vitsy koa izany ao vakiantsika izany avy eo anamarinany izy koa izany anampitsika kely anazy izany Timoty voalohany toko 4 vakiantsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 ihany. Izany no vakiantsika aloha. Vakiantsika izany ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Io izany no vakiantsika izany. Timoty voalohany toko 4 andiny voalohany ka hatramin'ny 5 ihany aloha. Io ny teny tompo vakiako amin'ny anarany. Ny titra atao amin'ny tenin'Andriamanitra atao Baiboly dia manambara hoe ny fampianarany demonia. Izany ny titra atao Baiboly. Fa milaza marina ny fanahy
fa amin'ny andro farany dia iemotra amin'ny filoana ny sasany ka anaiky fanahy mamitaka sy fampianarany demonia amin'ny fiatsaram-belatsiny mpilaza lainga izay voapetaky ny vy mahamay ny firetany. Mandrara tsy hanambady izy ireny ary mampifady anina izay nataon'Andriamanitra ho an'izay mino sady mahalala ny marina mba ho raisiny amin'ny fisaorana. Fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana satria amasin'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka izany. Amen. Ry havana ny teny eto dia tena hoe teny mamperitreritra ary mampatahotra ihany koa. Misy zany amin'izao andro iainantsika zao zany misy zany tena hoe fampianarany demonia. Tena mila mitandrina mafy dia mafy isika. Misy zany ny amin'ny fampianarany demonia zany misy eo ihany koa zany. Zany hoe tokony hitandra zany isika hoe fampianarana iza moa no arahantsika zany. Sao dia fampianarany demonia zany no arahanao. Tena fampianarany tompo ve no arahanao sa fampianarany demonia? Eto ny tenin'Andriamanitra dia tena hoe mampitandrina mihitsy zany. I Paoly apôstôly zany no nanoratra anito teny ito. Izy zany dia nanambara izany ny amin'ny namangeny Timoteo zany ny teny nataony eto. Eto zany manambara mampitandrina izany, mampitandrina ny amin'ny fampianarany demonia. Le izy tompo dia tena fantatsika raha vao fampianarana tsy avy amin'Andriamanitra. Fa tena mampalahelo maro be ny olona mamaky baiboly fa tsy mankatony baiboly. Dia lasa latsaka amin'ny fampianarana demonia. Raha tena hoe miasa aminao ny fanahy masina ka tena tia lalàn'ny fahamarinana ianao ka mankatony tenin'Andriamanitra voasoratra ato anaty baiboly dia tsy voafitaka mihitsy ny fanahinao. Tsy voafitaka mihitsy ny fanahinao. Fa raha vao ohatra ka hoe mihaino olona ianao, izany hoe mihaino olona ianao fa le zavatra ambarana contraire ny atao baiboly, fanohatra ato amin'ny tenin'Andriamanitra, dia izay hoe fampianarany demonia. Maro be ny olona mitandahatra ho any amin'ny elo na mbola velona aza. Ary maro be ny fanahin'olona voafatotra any amin'ny elo na dia mbola velona aza. Izay ry havana zavatra miseho-tany. Misy olona velona mandehandeha ety ambony tany fa ny fanahy fa voafatotra any amin'ny elo. Izay tena zavatra misy satria amin'izay manao délivrance tena misy mihitsy fanahin'olona alaina any amin'ny elo. Le olona eo ataonao délivrance fa fanahy any amin'ny elo. Dia tena hoe alaina any amin'ny vahana any amin'ny elo mihitsy fanahy le olona mba avoaka zany, avoaka ny fahavalo any amin'ny elo. Rehefa ohatra ka ny fahavalo tsy mamoaka azy dia ny tompo mihitsy no angatahana maka ilay fanahin'olona any amin'ny elo. Ry havana, misy olona velona mandehandeha ety ambony tany fa ny fanahiny voafatotra any amin'ny elo satria latsaka anaty fampianarana demonia. Fampianarana manao ahoana no arahinao. Sao dia manaraka olona ianao mpitondra fivavahana dia arahanao fotsiny le olona dia izay teneniny ekena avokoa fa tsy hamarinao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Eto amin'ny hoavy Jesosy dia fantatrareo tsara anao izay manaraka eto fa miteny matetika mihitsy ahako hoe manamarina ny amin'ny teny foana zany ny tompo. Ny tompo mamely teny amarininy zavatra ambarany ary koa zavatra asehona ny amin'ny nofiny anaty fahitana io. Fa tsy zavatra hoe amboarimboarina akory na hoe lainga akory fa tena hoe fatahorana an'Andriamanitra amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana satria be no miandry izay mandainga. Izay rehefa tenin'Andriamanitra eto misy zany tena hoe fampianarany demonia lainga le izy. Lainga. Ho fantatrao hoe manao ahoana moa le fampianarany demonia? Ho fantatrao satria mazava ilay tenin'Andriamanitra. Mazava ilay tenin'Andriamanitra. Fa ankehitriny
ny amin'ny andiny voalohany aloha ny amin'io Timoty voalohany io Timoty voalohany toko fahefatra io hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany fa milaza marina ny fanahy fa amin'ny andro farany dia hiemotra amin'ny finoana ny sasany ka anaiky fanahy mamitaka sy fampiarany demonia. Amen. Zany le izy efa andro farantsika izao dia ny fanaza ny fanahany iray io efa lehibe tsina dia fanahany iray efa lehibe fa raha vao efa kely dia fanahintsika zay na hoe fanahy ratsy zay fa ny efa lehibe dia fanahany iray io dia miteny zany ten'Andriamanitra eto hoe fa milaza marina ny fanahy fa amin'ny andro farany dia hiemotra amin'ny finoana ny sasany ka anaiky fanahy mamitaka io ny efa kely ka anaiky fanahy mamitaka sy fampianarany demonia. Eo zany hoe inona moa le fampianarany demonia? Inona moa le fampianarany demonia? Azavain'ny ten'Andriamanitra ilay izy hoy ny amin'ny andiny faharoa hoe amin'ny fiatsaram-belatsiny mpilaza lainga. Eo hitanareo zay le izy misy lainga ko fantatsika tsara fa Satana dia rain'ny lainga. Satana dia rain'ny lainga ary ny mpandainga dia any amin'ny elo ny hafarany satria Satana dia rain'ny lainga. Any bokiny Jaona Jesosy mihitsy no manambara ny amin'ny momba ny Satana amin'izy rain'ny lainga satria ny azy ny ambarany lainga zany ambarany laingany ihany ny ambara zay Satana zay izy mpandainga izy satria miteny ten'Andriamanitra efa hatramin'ny voalohany izy no mandainga dia ny laingany ihany no tazomy foana iny amita zanak'olombelona dia io lainga io nefany avery antsika any amin'ny elo raha ohatra ka tsy mitandrina isika satria any amin'ny boky Apokalipsia dia manambara mihitsy hoe lainga dia avery any amin'ny elo lainga fotsiny toko tsy ny tandra mafy dia mafy Apokalipsi 22:15 Apokalipsi 21:8 akavakinao koa zay fa mivena matetika eto le verset dia hitsenjery dia miteny zany ten'Andriamanitra eto hoe amin'ny fiatsaram-belatsiny lainga izay voapetaky ny vy mamay ny fieritreretany. Tanareo zany tena vy mamay mihitsy no voapetaka zany amin'ny fieritreretany zany. Ry havana tena efa hoe tsy mahatsapa mihitsy zany ilay olona anatin'ny lainga anatin'ny fiatsaram-belatsiny fa tena hoe miaina zany le izy. Misy eny tena efa mahita hoe tsy mety ty finoana ivavahako ty fa tena mbola mikiry ihany mipetraka amin'ilay finoana nefa tena hoe lainga tanteraka ilay toerana ivavahana. Hitan'izao fa hitondrany amin'ny elo dia mitady moyen partout mitady hevitra traiza anamarinana ilay lainga tena zava-doza izany. Mitady hevitra amin'ny olombelona mba anamarinana ilay lainga nefa tokony andohany anatrehan'i Jesosy ilay olona dia mangataka Jesosy ampalalao ahy ny marina ampalalao ahy satria tena ianao Jesosy no tiako topoina ampalalao ahy ny marina Jesosy fa raha ohatra tompoka ampafantarinao dia hiala tanteraka amin'ny zavatra diso satria mahafantatra amin'ny fanahy ilay olona fa diso ny arahany fa tena hoe matahotra olona matahotra plasy dia mbola mifitra anatin'ny zavatra lainga dia eny no miandry azy. Ry havana tokana ny lalana alehantsika ety ambony tany tokana indray-pandehantsika mandalo ety dia vita indray-pandeha ihany dia vita ny fandalovantsika ety dia hoy ny ten'Andriamanitra andiny fahatelo hoe le io zany fampianarany demonia inona moa zany le izy hoy ny ten'Andriamanitra andiny fahatelo hoe mandrara tsy hanambady izy ireny. Tanareo zany averiko indray-pandeha mandrara tsy hanambady izy ireny ary mampifady anina izay nataon'Andriamanitra ho an'izay mino sady mahalala ny marina mba ho raisiny amin'ny fisaorana. Amen. Miteny Paoly apôstôly fa ilay fampianarany demonia izany dia avy amin'ny fiatsaram-belatsiny mpilaza lainga ary ilay izy zany dia mandrara tsy hanambady izy ireny. Tsy mamafeny isy akory mamorona so tsy dia misy teny hoe
io ndray fa miteny ny fiangonana ivavahana iny mama Felicia. Tsy atoko ten'Andriamanitra manambara marina fa ny fampianaran'ny demonia dia mandrara tsy anambady izy ireny. Iza no finoana misy an'izay zavatra iny? Iza? Ry havana, Andriamanitra dia namorona any Adama. Tsy nijanona teo Andriamanitra fa namorona izy any Eva, ary ny famorony any Eva dia avy amin'ny Adama andovaka itsika ny ten'Andriamanitra. Satria mantsy eo le fampianaran'ny demonia le mamitaka olona maro engany mba hitatra ny maso-pananao satria lanitra no tanjontsika. Engany aza mba mitoky amin'olombelona tompo fa overena ianao overena ianao. Novaka itsika ny ten'Andriamanitra Genesis 2:2-10. Amarin'ny tompo foana ny teny Genesis 2:2-10. Hoy ny ten'Andriamanitra vakiko amin'ny anarany. Vakiko amin'ny anarany. Ary ny tompo Andriamanitra ny teny hoe tsy tsara raha irery rahalehilahy anaovako vady sahaza azy izy. Amen. Aleluia, aleluia, aleluia. Io zany le fampianarana lainga ny finoana miteny hoe tsy mahazo manambady, aza manambady dia efa lainga. Izay le araka tempo hoe fampianarany demonia. Eto Andriamanitra, izy nahary, izy nanao antsika, izy mihitsy no miteny tenin'Andriamanitra mihitsy io, tenin'Andriamanitra. Miteny Andriamanitra hoe tsy tsara raha irery rahalehilahy anaovako vady sahaza azy izy. Amen. Tonga dia hidina isika ery amin'ny 5:20 eo amin'ny Genesis io ihany 2:2 io dia hoy ny tenin'Andriamanitra no tsara. Ary ny tompo Andriamanitra nasondria tory andra-lehilahy ka natory izy. Dia naka iray avy tao azafady, dia naka iray avy tamin'ireo taolana tehezany ny tompo Andriamanitra ka nanakombona nofo ho solon'izany. Ary ilay taolana tehezana izay nalainy tamindra-lehilahy dia namboary ho vehivavy ka noentiny nakany amindra-lehilahy. Amen. Aleluia. Tsara be le asan'Andriamanitra. Itanareo izany zay rehefa ataon'Andriamanitra natory nasondria tory andra-lehilahy izy, ny tompo mihitsy nampatory zany, nampasondria tory any Adama zany. Dia noho avy eo ny zavatra nataony naka tamin'ireo taolana tehezany zany Andriamanitra. Nangalany ny taolana tehezany anankiray zany naka iray avy tamin'ny taolana tehezany ny tompo Andriamanitra ka nakombona nofo ho solon'izany. Zany hoe ny lehilahy zany dia nazokerika tokoa dia tsy ampy taolana ray zany izy ireo. Itanareo zany satria le taolana ray io iny zany no ambaran'ny ten'Andriamanitra hoe nalainy tamindra-lehilahy dia namboariny ho vehivavy. Namboariny ho vehivavy. Ny vady zokerika no nanamboarin'Andriamanitra an'iny. Vady zokerika zany dia namboarin'Andriamanitra tamin'ny taolana tehezana anankiray ny zokerika. Amen. Dia ny Ramsey koa nanalan'Andriamanitra koa taolana tehezana anankiray. Dia nanamboarany zany anahako za Felicia. Ny olombelona tsirairay avy eto ambonin'ny tany dia tokony manana anjarany. Tokony manana anjarany. Misy nefa nateraka araka ten'Andriamanitra hoe ionika, misy nateraka hoe tsy hanambady. Fa tsy hoe koa hoe idina ny rehetra dia hoe tsy manambady avokoa ny lehilahy rehetra. Ry havana, raha mijery ny fanovan'olona ny ten'Andriamanitra dia tena hoe fahaverezana mandrakizay no azon'ny olona izay manova ny ten'Andriamanitra. Eto mazava tsara fa ny tompon'Andriamanitra dia nakanankiray tamin'ny taolana tehezany Adama. Adama dia iny no nanamboarany any Eva.
Ary no avy eo fantatsika tsara fa niteraka izy ireo. Izany hoe matoa Andriamanitra nanao an'izay dia mba hisy nitaranaka. Jerevy tsara fa lehilahy maro be anaty finoana izay misy tsy miteraka, tsy manambady, dia manapaka mihitsy ilay lalàn'Andriamanitra nabazana baiboly. Izany hoe manafoana zany ilay noforon'Andriamanitra, manafoana ilay lalàn'Andriamanitra. Ry havana zava-doza anie zany, zava-doza zany. I Petera nanambady satria jerevy ny rafozam-bavy ny Petera ilay narary dia ny tompona nasitrana anazy le voantazo. Ry havana, ny tompo Andriamanitra dia ny teniny tsy maintsy tanteraka ary tsy azo ovaina. Tsy azo ovaina. Dia fizantsika ny ten'Andriamanitra tia amin'ny Timoty voalohany 4:7. Andininy 3 ihany tsika aloha zany. Hoy teny tompo vakiko amin'ny anarany. Mandrara tsy hanambady izy ireny ary mampifady alina izay nataon'Andriamanitra ho an'izay mino sady mahalala ny marina mba ho raisiny amin'ny fisaorana. Amen. Ry havana, ny fifadikanina dia mila tsika mahafantatra tsara hoe inona ho ilay fifadikanina. Misy mametraka hoe tsy maintsy mifadianina amin'izao na tsy maintsy izao ny atao. Nefa ny tsy izany mihitsy ny fomba fifadikanina. Ato amin'ny tenin'Andriamanitra manambara ny amin'ny fomba fifadikanina. Tsy maintsy mahatsapa ianao hoe amin'ny fotoana ahoana no tokony hifadianao aminy. Ao amin'ny toby indraindray ny tompo mihitsy no miteny. Indraindray izy mihitsy no miteny amin'izao ireo fifadianina. Izy mihitsy no miteny. Tsy maintsy fantatrao ny baikon'Andriamanitra fa tsy ataotao foana io. Tsy ataotao foana io. Jereva ny amin'ny boky Matthieu 5:9. Raha Zokerika ataony tamin'ny 5:9 fa ny mombany amin'ny vavaka-ampianaran'ny tompo. Fa za koa andray amin'ny 5:9 andiny fahinambiny folo ka fito ambiny folo dao vakintsika. Matthieu 5:9. Andiny fahinambiny folo ka hatramin'ny fito ambiny folo. Vakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ny titra dia hoe ny fomba fifadikanina. Rehefa mifadianina ianareo, aza mety ho tahaka ny pia tsara velatsihy izay mampanjombona ny endriny ary manaratsy ny tarehiny mba ho hitan'ny olona fa mifadianina. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitihany. Fa ianao kosa rehefa mifadianina, fa ianao kosa rehefa mifadianina dia hosorony menaka manitra ny lohanao ary sasao ny tavanao. Andiny 8:20. Mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady anina ianao, fa ho hitan'ny rainao izay ao amin'ny mangingina ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no amady anao. Amen. Hitanareo izany. Ny fifadikanina dia misy ny fotoana ho anao sy ny ray rery ihany, ho anao sy Andriamanitra rery ihany. Misy ny olona tsy mahafantatra mihitsy hoe fifadianina aho. Izay no ilain'Andriamanitra izay. Fa tsy akory hiteny izany fifadianina e. Na hoe fifadianina daholo tsika amin'izao. Ry havana misy ny fotoana hoe iarahan'ny mpino rehetra amin'ny fifadianina. Fa io fifadikanina io dia tena manambara mihitsy ny tenin'Andriamanitra ato fa misy ny finoana mampifady olona anina nefa ny tena hoe fampianaran'ny demonia. Satria Satana koa mamitaka amin'ny fifadikanina. Mamitaka izy amin'ny fifadikanina. Mila mitandrina mafy isika. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Mba mifadianina koa ny ratsy. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Andininy 4. Timoty voalohany 4:4 io. Andininy 4. Fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana satria hamasiny ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka izany. Amen. Hitanareo izany. Andriamanitra, koa sapatsika tsara be fitiavan'Andriamanitra. Tena be fitiavan'Andriamanitra, nefa ny Andriamanitra dia tsy mikambana amin'ny ratsy. Tsy mikambana amin'ny ratsy Andriamanitra. Satria ny olona mantsy gagabitsy hoe miova be ianao rehefa tenao amin'i Jesosy. Zavatra izay tsy mety tsapany olona tsy ao amin'ny tompo. Rehefa tena feno fanahy ianao, rehefa tena ao amin'ny tompo ianao, dia ny olona
atsapa hoe afahafy ianao. Afahafy ianao ary tsy ho zakany intsony ianao. Zay le hoe ara-panahy. Tsy mitovy tahaka zao tontolo zao intsony isika efa amin' Jesosy. Tsy mitovy ny amin'ny fomba fiainana antsontsika amin'izao tontolo zao rehefa amin' Jesosy. Tsy maintsy olona hafahafa isika. Tsy maintsy olona hafahafa isika. Tadidio tsara fa ny tenin'Andriamanitra mbola fizao kely any momba an'ilay hoe misy ny fona manakana ny amin'ny tsy mahazo manambady, nefa ny eto ny tenin'Andriamanitra manambara tsara mihitsy hoe ary tenentsika teo hoe Andriamanitra mihitsy no nanome vady any Adamo. Dia koa i Paoly apôstôly miteny mihitsy eto amin'ny teny eto hoe ny amin'ny fampianaran'ny demonia ny olona manakana ny amin'ny tsy anambadian'ny olona. Dia jerevo ny zavatra misy eo fa ho raisintsika ny eo amin'ny bokin'ny Romanina. Romanina toko voalohany manambara ny zava-doza misy eo no ny avy amin'ny faratsian'olona rehefa tsy manambady dia lasa mananao foana, dia lasa satana mihitsy ny ao anatiny. Jerevy tsara zavatra miseho. Oka ianareo no hijery zavatra miseho eran-tany fa tsy hoe mahafehy isy no mamorona zavatra eto, fa oka ianareo atsapa ny tenin'Andriamanitra izay zarainy fanahy masina eto. Romanina toko voalohany 9:20 manomboka eo vakitsika. Oka ianao ihany tsara zavatra manjoan'ny olona izay mamadika ny tenin'Andriamanitra. Izay mamadika ny tenin'Andriamanitra. Dia jerevy zavatra manjoan'ny olona izay mamadika ny tenin'Andriamanitra. Izay mampiasa ny tenin'Andriamanitra ho lainga. Jerevy tsara zavatra miseho Romanina toko voalohany 9:20. Hoy ny tenin'ny Tompo vakiko amin'ny anarany. Izany no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filan-dratsy mahavoafady. Fa ny vehivavy tao aminy dia nanova ny fanaony ara-boajanahary ho amin'izay tsy fanao. Toy izany koa ny lehilahy namela ny fanao amin'ny vehivavy izy ka maimay tamin'ny fifampilany samy lehilahy. Janiko hatreo. Jerevo tenin'Andriamanitra. Ny vehivavy dia lasa manao foana. Manao zavatra marikoriko ny vehivavy. Ny zavatra miseho ny lehilahy namela ny fanao amin'ny vehivavy. Zany hoe tsy nanambady vehivavy intsony. Fa jerevy tsara. Namela ny fanao amin'ny vehivavy izy ka maimay tamin'ny fifampilany samy lehilahy. Lasa manambady lehilahy. Lasa ankasitrahana ny zavatra mamoafady eo anatin'Andriamanitra. Ry havana ataon'ny tenin'Andriamanitra no manambara. Zay le fampianaran'ny demonia. Zay le fampianaran'ny demonia. Oka ianao mamaky ny toyany. Oka ianao mamaky ny toy ny fahafatizan'Andriamanitra no mianjera amin'ny olona izay manao izany. Tena fahatizan'Andriamanitra. Ka mila tsika tandrina mafy. Vakiko fotsiny eo amin'ny 5:5 amin'ny toko faharoa. 5:5 amin'ny toko faharoa amin'ny Romana io zany. Hoy tenin'Andriamanitra vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fahavinirana sy fahatezerana kosa no ho an'izay mitady ny ho an'ny tenany ihany sady manohitra ny marina ka manaraka ny tsy marina. Tanareo zany fahavinirana ny afin'Andriamanitra ka n'Andriamanitra mihitsy no andrava anapotika an'izay olona manao izany. Ary indrindra zava-doza dia 2:30 eo amin'ny toko voalohany. Jerevy tsara. Izay olona mankasitraka ihany koa dia vita tokoa ny aminy. Hoy tenin'Andriamanitra amin'ny 2:30 eo amin'ny toko voalohany io amin'ny Romanina. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Olona mahalala tsara ny fitsipika nomen'Andriamanitra hoe izay manao izany zavatra izany dia mendrika ho faty. Nefa tsy manao izany ihany izy fa mankasitraka ny manao izany kosa. Ry havana mazava aminao ngamba ny teny. Raha tokony izy tsy lazavaina akory. Fa ny olona izay anatin'ny finoana mankasitraka ny lahy sy ny lahy, ny vavy sy ny vavy,
dia favetavetana andren'Andriamanitra izany. Entsika tsara hoe tenin'ny Paoly apôstôly fa fampianarany demonia izany anatin'ny lainga izany. Ry havana, ho avy Jesosy hitsara ny tany. Efa ny mpanjakany tany no manjaka ety ambony tany. Efa ny mpanjakany tany, izany hoe efa manomboka manomana ny plasiny ilay antikristy. Nampafantatra ny fanahy masina an'io, za tsy hanambara aminao. Tsy hanambara aminao aho, fa nampafantariny ahy ny zavatra iseho. Zavatra dia tsy hambara zavatra io. Efa tena efa manomana izy, efa tsy tiako hambara aminao. Fa manomana izy, zavatra miseho. Ilay antikristy efa mampiseho ny zavatra iseho. Fa ny olona dia jamba, ampahirato ny maso-parainao. Aza manaraka intsony fampianarany demonia, fa aveno ny andry ianao, raha tsy miverina aingana ianao. Raha tsy miverina aingana ianao amin'ny Jesosy. Jesosy tsy azontsika vazivaziana, fa izay ahafahantsika no hojinjaintsika. Fizantsika tenin'Andriamanitra ry amin'ny Timoty voalohany teo, vakiantsika Timoty voalohany teo, fizantsika tenin'Andriamanitra andiny fadimy farany teo io. Toko faefatra andiny fadimy farany teo. Satria amasiny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka izany. Isika izany rehefa ao amin'ny tompo, raha mifady anina isika dia amasin'Andriamanitra. Isika izany na tsy mifady anina isika dia ny tompo manamasina antsika ihany koa. Mila mitandrina isika. Misy ny mifady anina fa tsy ho an'Andriamanitra. Misy ny etrehitra hoe fadiana ho an'Andriamanitra izy fa tsy ho an'Andriamanitra mihitsy. Tsy ahitan'Andriamanitra mihitsy. Satria fampianarany demonia no arahiny. Fampianarany demonia no arahiny. Ry havana, mila mitandrina mafy dia mafy isika. Fa mazava tsara ny tenin'Andriamanitra misy ny fampianarany demonia. Ireo voambaratelo, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Oka ianao andinika, raha mbola anatin'ny fivavahana ianao misy fampianarany demonia, dia miala ao. Miala ao, manontany an' Jesosy fa malinao izy. Tsy ny olombelona koa ny hazakazahanao ho anontanianao, fa manontany an' Jesosy ianao. Fa raha mbola anatin'ilay toerana ivavahanao anao no anontany, dia tsy maintsy handresy lahatra anao izy. Tsy maintsy handresy lahatra anao izy. Ary teny aminao very ianao raha miala ato. Fa mila ianao afantatra tsara ny tena hoe araka an'Andriamanitra. Sao dia fiangonana fampianarany demonia no misy ianao. Mazava tsara ny tenin'ny Paoly apôstôly, raiso ny teny vakio. Mazava tsara eo ambany ny tiany ambara hoe inona ilay fampianarany demonia. Ry havana, mila isika matahotra mafy ny tompo. Tonga ny fotoana, raha mbola tsy nandray Jesosy tompo sy mpamonjy fiainanao ianao, afaka mandray azy ianao. Izy ry no lalana. Tsisy lalana hafa ahazoantsika miditra any an-danitra. Tsisy afa-tsy ny tompo irery ihany. Izy ry no ahafahantsika miditra any an-danitra. Ary koa fantatsika tsara ao amin'ny Timoty ihany, zao tsika hiverina kely ao satria dia mirediko ana Baiboly tia fanahy masina ambara mito. Timoty voalohany eo amin'ny toko faharoa eo amin'ny eo fotsiny izany. Timoty voalohany toko faharoa eo amin'ny sisiny eo akaiky ilay toko faefatra eo, dia ny andiny fadimy. Jereo sara ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra vakeo ny anarany. Timoty voalohany toko faharoa andiny fadimy. Fa iray Andriamanitra, feko ilay mandeha, fa iray Andriamanitra, ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy izay olona. Amen. Ry havana, iray Andriamanitra, ray ihany Andriamanitra, ray ihany koa no mpanalalana, ray ihany koa no mpanalalana, ray ihany no mpanalalana amin'ny Andriamanitra sy ny olona. Tsisy anakiroa, tsisy roa, tsisy telo, fa ray ihany. Dia Jesosy, mazava be tenin'Andriamanitra. Maninona no mitady zavatra anahirana anao? Maninona no mitady zavatra amboarimboary? Aza mitady anamboarina
aza mitady anamboarina ny ten'Andriamanitra. Tsy azo ampina, tsy azo analana ten'Andriamanitra. Mazava tsara ny boky ny Apokalipsy, vakio boky ny Apokalipsy any farany toko faharoa manambara fa izay manesitra ny amin'ny ten'Andriamanitra dia hotsoan'Andriamanitra ihany koa ny anjarany amin'ny hazonaina. Izay manampy amin'ny ten'Andriamanitra dia ny loza rehetra anatin'ity baiboly ity dia ataon'Andriamanitra aminy. Eto dia Jesosy rery ihany no lalana ahafahantsika mankany amin'Andriamanitra. Tsisy olon-kafa, tsy olombelona koa na hivavaka amin'ilay olona ianao dia eto any amin'ny Jesosy no vavaka, na hivavaka amin'ny raha nazahoako dia eto any amin'ny Jesosy. Ry havana, tsy olombelona akory na olona maty akory no hitondra vavakanao any amin'ny Jesosy. Fa Jesosy any amin'Andriamanitra azafady, fa Jesosy rery ihany no mpana lalana mankany amin'Andriamanitra. Mazava ny ten'Andriamanitra. Ahodikotina ilay ten'Andriamanitra fa ho very ianao. Tena ho very ianao raha mitoky amin'ny olombelona. Raha mitoky amin'ny olombelona. Aza mitoky amin'ny olombelona tompoko. Fa ny olombelona dia mbola ho levona, mbola ho faty. Fa mitokisa amin'Andriamanitra. Andriamanitra ihany no mitokinao dia ho voavony sy tanteraka ny fifanahinao. Fa raha mitoky amin'ny olona ianao dia afo be no miandry anao. Afo be no miandry ianao raha mitoky amin'ny olona ianao. Ry havana, tiantsika ny tompo. Tiany isika ho vonjena. Tiany isika hiditra lanitra. Ao amin'ny boky Jeremia vakiko farany dia hivavaka isika ho anao izay indray Jesosy tompo tsy famonjy fiainanao dia afaka miomana ianao. Jeremia 7:15. Hoy ny ten'Andriamanitra vakiko amin'ny anarany. Izao lazain'ny tompo ho voahozona izay olona matoky olona. Sy manao ny nofo ho sandriny ka miala amin'ny tompo ny fony. Amen. Ry havana, ho voahozona izay olona matoky olona. Matoky ve ianao ny amin'ny pasteranao? Ka zay ambany dia ataonao foana hoe amen. Ataonao foana hoe amen. Ataonao foana hoe alleluia. Ry havana, rehefa ho faty izy indray no ataonao solony. Rehefa tonga ny andro afatesanao, ho eo ve ireny olona ireny notopoinao ireny sy narahanao 100% ireny noho i Jesosy. Tsy ho tafiditra lanitra ianao. Tsy ho tafiditra lanitra mihitsy ianao raha mitoky amin'ny olombelona. Ny olombelona dia mbola ho faty ihany. Fa zay ambaran'ny olona aminao, na mpaminany io, na bishop io, na pasteur io, na mpiandry na inona na ino io, dia raiso ten'Andriamanitra mariny. Zay vao marina. Fa raha mitoky amin'ny olombelona dia mazava tsara ten'Andriamanitra io voahozona izay olona matoky olona. Zay ten'Andriamanitra eto. Ho voahozona, ny tompo Andriamanitra no miteny io. Ary ampino hoe sy manao ny nofo ho sandriny ka miala amin'ny tompo ny fony. Amen. Raha ny tenantsika ny nofontsika no hery hoentintsika, atokisantsika fa tsy ny tompo dia afo be miandry antsika. Satria raha tenantsika no tokintsika dia miala amin'ny tompo ny fontsika. Miala amin'ny tompo fontsika, tsy izy tsozany no ao anatin'ny fontsika. Aza mitoky olona, aza mitoky amin'ny olombelona, fa matoky an Jesosy. Matoky an Jesosy. Raiso ny teny marina. Dia mandole mivavaka. Amariny izay teny voarainao na aiza anao mandray ten'Andriamanitra. Dia fantatrao lala marina. Ry havana, tiantsika Jesosy. Mbola miantso izy mabebaka antsika. Mba elantsika amin'ny fandrika. Misy ny elo tompo. Misy ny elo. Misy ny elo. Misy ny elo. Ary ny elo dia midanadana misokatra. Andro aman'alina. Andro aman'alina. Andro aman'alina. Isika ety no variana. Variana zanak'olombelona. Fa ny elo dia isa segondra misy foana milatsaka any amin'ny elo. Tsapanao fa zany. Tsapanao fa zany. Isaky ny demi segondra dia misy milatsaka any amin'ny elo.
Oviana ny fotoana ilanao ty ambony tany. Oaiza ny fanahinao? Oaiza ny iafaranao? Fa ny amin'ny ara-panahy tsy hitatsika maso dia mihodinkodina miasa ny amin'ny ara-panahy. Miasa. Tsy mitsahatra 24/24, tsy matory ny fahavarana, tsy matory ny fahavarana. Fa manafika antsika andro aman'alina. Miandry antsika, miandry kendri-toana. Toliona mierona miterajerako ny fahavarana. Tsapanova zany. Nefa nisika zanak'olombelona dia variana amin'ny mpandidy. Riantana. Mivavany tany. Maka foana Satana. Maka foana Satana. Ny tompo tokony anatona antsika. Aza variana intsony amin'izao fiainana izao. Fa omaly mandrakizay ianao. Mivavà, mibeba, mijoro. Aza mieritreritra ny ampitso fa ny anio no jerivo. Jesosy ambolatra ny rapitso ve za. Raha miteny ianao misy isan'Andriamanitra miandry ianao, omaly isan'Andriamanitra. Zay ho anjaranao. Omaly. Mila miomana ianao ara-panahy. Mila miomana ianao. Nanantso ny tompo ianao mpanompony. Ka mbola asa lehibe ny miandry ianao dia miomana ianao. Satria toy izao nanambarany tompo ianao, amboariny ianao. Tsy ohatry ny teo aloha intsony. Be dia be ny ahitsany aminao. Be dia be ny ahitsany aminao. Ovay tena ho vaovao tanteraka ianao. Diovina amin'ny rano sy ny ray ianao. Ovay tanteraka ianao. Na ny fiteninao, na ny famindranao, na ny fisainanao, ny mombanao manontolo dia ovay toy ny Mosesy. Ataony tahaka ny Mosesy, ataony tahaka ny Debora. Raha lehilahy ianao tahaka ny Mosesy, raha vehivavy ianao tahaka ny Debora. Izay no mpanompon'Andriamanitra. Hita miavaka eto ambon'ity tany ity. Hita miavaka ary alan'ny olona ianao. Alan'ny olona zany. Rehefa ao Jesosy isika. Satria tsy mitovy intsony amin'izao tontolo izao. Tsy afaka hiaraka intsony amin'izao tontolo izao. Tsapanova zany. Tsy afaka hiaraka intsony amin'izao tontolo izao. Tsy azonao atao mihitsy zany. Satria ny fanahin'ny tompo ao anatinao. Ny fanahin'ny ray ao anatinao. Ka hoana no hitambarana amin'izao tontolo izao. Tsy azonao atao izany. Rehefa natso ny tompo ianao dia mila masina ny tompo. Milanao masina ny tompo takazy masina satria tsy Andriamanitra. Mila masina ianao. Meteza amboarin'ny tompo. Meteza hiala amin'izao tontolo izao. Meteza tena ho mendrika an'i Jesosy. Arovy amin'ny sampy ny farainao. Arovy amin'ny sampy ny tenanao. Na iza anao mandray izao teny izao. Maro ianareo ato. Maro dia maro tao aminao Jesosy. Antsoiny tompo mpanompony. Anambara azy. Fa mbola voafatotra tady, voafatotra lamba. Nisy olona toy ny voafatotra na lamba. Ohatra lamba natambatambatra, natao lavalava, voafatotra na lamba. Tsy mety miala amin'ny fahazarana, tsy mety miala amin'ny fombafomba dia voafatotra. Nefa ny tompo miantso anao hanompo azy. Voafatotry fijejejona, voafatotry fitafiana izao tontolo izao, dia tsy mety mahazo ilay posta intsony isanao ianao. Tsy mety mahazo ilay posta intsony tompo anao ianao. Satria mbola variana amin'ny zavatra ny tany. Variana amin'izao tontolo izao. Dia mbola anisan'ny mpijangajanga atrehan'ny mason'i Jesosy. Toy ny mpijangajanga, toy ny mpivarotena lalàna vavy. Satria mahatonga hoe toy ny mpivarotena dia rehefa tsy an'i Jesosy dia amin'ny fahavalo. Izany hoe niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao dia lasa nampirafy ianao. Nampirafy an'i Jesosy amin'ny fahavalo ianao. Nampirafy an'i Jesosy amin'ny losifera ianao. Nefa ianao natsoiny Jesosy hanompo azy. Natsoiny tompo hanompo azy ianao. Maro ianareo ato aminao Jesosy. Maro ianareo ato. Miteny aminao fanahy masina io. Maro dia maro ianareo ato. Fa mbola mampirafy an'i Jesosy ianao amin'ny fombafomba fiainanao. Amin'ny volaninanao, amin'ny volafotsinao, amin'ny volan-tananao, amin'ny fireharehanao, amin'ny vadinao, amin'ny zanakao,
amin'ny asanao, amin'ny fanananao, mampirafy Jesosy ianao mizavatry ny tany, amin'ny fanompo-tsampinao, amin'ny enatrao tsy hijoro ho an'i Jesosy. Dia aleonao mbola mihazona ilay fahavalo, ilay rafiny Jesosy toy izay hanompo an'i Jesosy, satria tsy te hiala amin'izany ianao, tsy te ho masina ianao fianarany, fa menatr-olona ianao, homenatranao Jesosy rehefa tonga ny fotoana hijoroanao anatrehany, homenatranao ny tompo rehefa tonga ny fotoana hijoroanao anatrehany, raha tsy miova ianao, tsy nizatavan'olona Andriamanitra, tsy nizatavan'olona izy, fa mitovy avokoa, tsisy ny préférence, fa mitovy avokoa, rehefa tsy azy dia handroso fera, rehefa tsy azy dia handroso fera. Mila anao mandray décision, fotoana izao miova dia mbola miatso anao Jesosy, Misaotranao fanahy masina malala, amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao. Misaotranao satria ianao tompony asa, ianao tompony teny, miantso ny zanakao ianao, eran-tany ianao, hiverina aminao Jesosy. Tompo malala ianao rehefa mandidy, rehefa miteny ianao dia miteny fa amin'ny alalan'ny fanahy masinao. Misaotranao ray ny amin'ny teny nambaranao teo, misaotranao ray ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao, misaotranao ray satria mbola miantso anay ianao, mampibebaka ianao, mananatra ianao, mampitandrina ianao Jesosy. Ka misaotranao fanahy masina, tompo malala ireo ny zanakao Jesosy, ataonao avy Jesosy. Oka ianao tompo hiditra an-tsehatra amin'ny tsirairay avy, oka ianao hanamboatra ny tsirairay avy, oka ianao hikasika ny tsirairay avy Jesosy, izay vonina Jesosy andrainao tompo sy mpamonjy ny fiainany. Oka ianao hamindrapo aminy, ianao ny fibebahany, tompo ho an'ny tsirairay avy kosa izay nahatsapa ny antso avy aminao. Oka ianao hanamborana izy ireny, oka ianao Jesosy hiaino ny fibebahany ihany koa. Mankasitraka anao Jesosy, mankalaza anao Jesosy, manome voninahitra anao satria tsara indrindra ianao, lehibe indrindra ianao. Tonga teto ny teninao fanahy masina, ny amin'ny finoana tsy izy. Tonga teto ny teninao anio nananatra ianao, ny amin'ny finoana izay fampianarany demonia. Tompo malala oka ianao hampilatra ny masom-panahy zanakao tsirairay avy eran-tany izay mbola ao anatin'izany, ka sio izy ireny mba hitsoaka lavitra Jesosy, hitsoaka lavitra hiverina aminao, satria Jesosy tsy hisolo ny fotoana. Vonjeo rehefa nahajanaka anao avy Jesosy, vonjeo izy ireny hiverina aminao, vonjeo tompo ary tany fa tsy mahatananao. Jesosy malala afao ny fatoran'ny tsirairay avy, afao Jesosy ny gadra ny tsirairay avy izay mibebaka aminao, ka vonona anaradianao Jesosy. Tafirinao kosa ireo zanakao izay hiverina aminao Jesosy amin'izao anio izao. Sotranao fanahy masina amin'ny teny izay tonga, za dia fitaovana fotsiny ihany, kely sy bitika, tsy mendrika akory fanahy masina fa ianao no miasa. Rehefa miasa ianao tsisy ny mahasakana, izay tianao ambara, dia toy ny ranon'orana latsaka avy any an-danitra, ka tsy miverina any aminao fa tsy efa mahavonto ny tany.
raha tsy efa mahavoto ny tany fanay masina ka misaotra anao ny amin'ny teny rehetra izay nambaranao tamin'ny zanakao eran-tany. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fitiava lehibe izay natolotra ao anay, satria mbola miantso foana ianao Jesosy, mbola miantso foana ianao Tompo firenanay aminao. Misaotra ny amin'ny fotoana rehetra teto Jesosy, voninahitra ho anao, vera ho anao, aja ho anao, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay toy. Amen. Misaotra Jesosy. Miala tsiny fa betsaka be raha izay le havana ny fotoanan'io dia samy mitahiny dokodontsika tsirairay avy dia mametraka velominareo izay mianadahy dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Misaotra fanahy masina ny teny toky ianao ifo satria tianao Jesosy. Veloma tompoko amin'ny enindray ny fotoana raha mbola misy ny fotoana. Veloma tompoko samy mitahiny Jesosy daholo isika rehetra. Amen. Veloma tompoko.